Mbola ho ampitomonao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika ilay hany mpamonjy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Iray izay any an-danitra, satria isan'andro dia omenao ny hanin-tanahy mofinaina hifampizarana toy izao. Mangataka aminao ary izay amin'ny alalan'ny fanahy masina, Tompo, mba hitari-dalana anay, hanaovanay ny sitraponao, tsy anio ihany fa mandritra ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mbola mitohy hatrany ry havako ny fandiniantsika an'ireo olona izay voalaza amin'ny Baiboly fa nanitry tena teo an-tongotry Jesoa. Izany dia araka ny lohahevitra iainantsika amin'ity volana Desambra ity, manao hoe manitry tena ny mpino. Ry havako, ny filazantsara araka amin'ny marika toko 5:22 sy ny 17 no hojerentsika anio. Iza indray ary izany? Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa nita an-tsambo-kely indray Jesoa ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahita an'i Jesoa izy dia niakohaka teo an-tongony. Amen. Io izany ry havana dia ahitantsika hoe nisy indray tany amin'ny faritra avaratra any, manodidina ny ranomasina eto, na koa ilay farihy atao hoe Tiberias na Tiberiady. Dia teo izany no niseho indray ity tantara ity. Lehilahy iray lehiben'ny sinagoga, mpanapaka ny teneniny azy eto fa lehiben'ny sinagoga izany, azo ambara koa hoe filoham-piangonana, Jairo no anarany. Nanana zanaka eo ambavahoanan'ny fahafatesana izy, dia izy no niakohaka teo an-tongotry Jesoa. Dia niangavy azy fa tsy nitoizantsika intsony ny 17 sy ny manaraka izany, mba hasitrana an'io zanany vavy efa akaiky ho faty io. Hamonjy, izay moa izany no tena hevitry ilay fanasitrahana koa, hamonjy an'io zanany vavy io. Raha ny teny fototra no jerena dia ilay hoe niankohaka dia ohatran'ireny vatona tsipy na zavatra latsaka ireny eo an-tongotry Jesoa izany ny fihety ikity raim-pianakaviana ity. Ilay hoe niankohaka aloha dia somary malefadefaka ihany, fa saingy izao kosa ahitana fanomezam-boninahitra an'i Jesoa izany. Eto izany ilay sary fanetretena izay efa niresahana tamintsika maly hoe ny anjara toerantsika, ny fahaizantsika mipetraka eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra Iray, Zanaka ary Fanahy Masina, sy eo anatrehan'ny mpiara-belona amintsika. Izany ny fiainana ny atao hoe fanetretena, fahaizantsika mipetraka eo anatrehan'ireny ry havana. Eto ary dia noho ny fanetretena nataon'ity Jairo, lehiben'ny sinagoga ity, dia ireto no misy zavatra telo izay azo ambara. Voalohany, filohana sinagoga izy, fiangonana any amin'ny isan-tanàna any izany, izay azo anaovana fampompivavahana na isa-tsabata na tateo aoriana koa amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Fa saingy izao any Jerosalema ihany no misy ny tempoly, dia any no azo anaovana fanatitra izany. Filohana sinagoga izy ity, izany hoe izy izany dia nanana finoana fa afaka hamonjy, na koa ilay niteny tamintsika hoe manasitrana ny zanany efa ho faty ny Jesoa. Faharoa, noho ny fanetrentenany ihany koa dia tsy ny raharaha iny no mahalehiben'ny sinagoga azy manoloana n'ity zanaka mpandrafitra izay fantany tsara, satria any amin'ny faritra Galilea atao hoe iray faritany, iray faritra aminy, iray tanàna aminy, fantany tsara. Fanetretena izany ry havana, tsy ny raharaha iny no maha lehibe sefo azy. Fahatelo, ny sarin'ny fanetretena eto dia izao: nofoanana ny mahasefo manoloana an'i Jesoa izany, nofoanana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny sinagoga eo an-tanàna io izy. Vokany, novonjen'i Jesoa ny zanany vavy, izay ambara ihany hoe efa ambava hoana, efa noheverina
fa maty indrindra rehefa jentsika ty marika 5:5-5:telopolo ity. Inona ry havana ny tsara ihany antsika ny amin'izany nataony Jairo zany, ny ankohaka teo an-tongotry Jesosy dia zao ihany: foanana ny maha izy azy antsika, foanana lay anjara toerana na lehibe ianao na sefo ianao na inona manoloana any Jesosy. Zay atontsika ary anaovana ny vavaka sy ny fangatahana samihafa rehetra. Eto zany de ity lehilahy ity de tena nahazo tombony satria novonjeny Jesosy, nositranin Jesosy ny zanany zay efa niverina ho faty ry havana. Ka noho izany na inona anjara toeranao eny manomboka ao amin'ny tokantrano, ohatra za raim-pianakaviana de mety izao na irehare manoloana ny ankohonako na koa hoe any amin'ny toerana misy rehetra ny ara-piarahamonina, ara-pitondram-panjakana sy n'aiza de zao ny fanetretena manoloana an' Jesosy de foany daholo reny andrahoan'i Jesosy mamaly ny fangatahanao ry havana. De mahereza ary mahereza ao amin'ny tompo ry havana. Amen. Mivavaka isika. Tompo, ampianaro izahay hana foana zay rehetra anjara toeranay eo amin'ny toerana misy, indrindra zay heverina hoe lehibe na sefo tompo manoloana anao. Fa izany no tena fanetretena mila ianaranay isan'andro. Ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mba hatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy. Amen.